Miisa 2 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus raha ny fitiliana natao omaly 7 Jona. Io no tatitra nataony profesora Vololtiana Antamaria Daniel tao amin'ny onjam-peom-pirenena. Miakatra ho 490 araka izany ireo voatily favoan'ny Covid-19 eto Madagasikara. Ny 2,7 amin'ireo olona ireo dia mbola manaraka fitsaboana. Miampy 1,20 kosa ireo sitrana ka mitombo 4,59 ny totalin'izy ireo hatramin'ny omaly. Mandalo krizy no ny amehana ara-pahasalamana ireo mpanjono madinika miaina manamorona ny morontsiraka i Madagasikara. Izany no nambarany avy ao amin'ny VVF tanaty fampahafantarana navoakan'izy ireo androany 8 Jona izay ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny RANOMASIMBE. Raha ny fanisana nataon'ny VVF ihany dia mahatratra ray hetsy eo ireto mpanarato ireto. Nilaza mantsy ilalaina Rakotonarivo tompon'andraikitry ny Jona madinika ao amin'ny VVF fa tsy vitany ny hena izay tsy izy ny manjifa ny azandrano fa mbola nilatsaka hatrany amin'ny ampahafolony ihany koa ny vidin'ireo vokatra. Misy fiantraikany lalina amin'ny fidiram-bolan'ireo fianakaviana mivelona amin'ny sehatra asio izany ho hatrany izy nanohy ka mila fandraisana andraikitra maika avy amin'ny fanjakana. Nanao fanambarana ny fianakaviana i Dr Daniel Randriamiarivonjy omaly 7 Jona. Tsy mazava ny antony tena nahafaty ity mpitsabo ity ka izany no antony itakiana ny hivoahan'ny marina hoy ny fianakaviana. Nanao antsoavy ihany koa izy ireo ny mba andraisan'ireo manampahefana andraikitra manoloana iny toejavany seho iny.